ankafaliana indray no tsidiananao ao atokantrano amin'ity fadimin'ny volana may sy 24 ity ao anatin'ny mety toetry ny andro manaraka ny televiziona malagasy. Raha mikasika ny mandrafitra ny mety toetry ny andro sika kosa dia ny aly izay malefaka no ibanterana atao anatin'ny roa andro raha toka eritreretina azo vahana kosa zany any amin'ny andro fahatelo. Raha mikasika ny mety toetry ny andro ho andro rapitsa maraina ary dia amin'iny Bealanana sy Voemara sambava iny ihany no somary ahitana orana malefaka ny voamaraina, somary andrahoana kosa ny andro ho an'ny ilaina tsinanan'ny faritra ampovoan-tany maina tanteraka raha ny amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro dia ahitana orana malefaka hatrany Iantala sy Maroantsetra, somary andrahoana ny andro amin'iny Moritsiraky, Diana sy Sofia iny ary amin'iny ilaina tsinanana Nosomanontolo iny. Ibalika kosa amin'ny masoandro raha ho any amin'ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny ambany indrindra moa dia 12 degré Celsius vakinakaratra manodidina an'izay 12 ka hatramin'ny 15 degré Celsius raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary mihoatra ny 20 kosa raha ho an'ny faritra any amin'ny Moritsiraka rehetrarehetra. Mikasika ny maripana ambony indrindra dia 4-30 degré Celsius, mbola Antsihy hatrany manaraka azy ao Mahajanga 3-30 degré Celsius, manodidina ny 4-20 ka hatramin'ny 5-20 eo raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary 4-20 ka hatramin'ny 3-30 kosa any amin'ny Moritsiraka rehetrarehetra. Mikasika ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara ary ianao dia any Milan, Bangkok, Nairobi ahitana orana tandrivindrahona izay mety arahan-kotroka. I Johannesburg sy Paris kosa dia maina. Raha ho any amin'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia i Maurice Seychelles no ahitana orana tandrivindrahona mety arahan-kotroka. Ifandimby kosa ny rahona simy masoandro raha ho an'ny La Réunion sy Comores. Dia izay indray no masaka azona totranao tamin'ity anio ity fa manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.